Kolo FM manolotra ho anao Lapan'Ny Bezaly Tantara nosoratan'ny Axiel. Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry, ny Ravo. Mandray feo, Andro manantsoa. Mandrindra ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Manantotosa, Jiad. Andro Dimy. Ory Faniry inona ihany nataony ry ela be ao amin'ny dosy ao e? Manamboatra vola sisa de vita e. Efa naneny ngo ny anjo mara fetsona fa tokony ho any amin'ny efitra fivoriana daholo ny rehetra e. Marina tsy ho taraka ato amin'ny chambre atsika. Efa vita rery joso a. Ka ahoana? Mety visa paoziko sao? Ay zany atsaran'ry amin'ny akanjo sy le firavaka. Ay tena nanamboatra vatana mihitsy ndreto amin'ny salle de bain taoko. Tsy zany loatra na ela fa mbola mivavaka ka. Ay ve Faniry ohatrany tsy mino mihitsy anga hoe fa manan'olo tiany ry ty. Kanefa de izay no marina. Tsy mino an'izany aranga. Ary manatena fa ho afaka mifankaty sy mivaditsika satria vonina ny andao amin'izao rehetra zao mba hikambanako amin'ry. Efa nananako avokoa ny zavatra rehetra sangy nandrera-tsaina sy nampahory ny fanahako fotsiny. Sady inona moa sy ho azon'ny olona raha azo amin'izao rehetra izao nefa ho very ny fanahany. Ohatray fa rindresaka etrika fa andao hidina ho any ambany amin'izay ka. Fa taiza foana tianareo n'izao vao hita ny lahaten'ny Bezaly ato efa hanomboka. Mbola nitondra ny Faniry ny solo akanjo tany amin'ny efitra ambony riana lisy ary Bazilina fa inona ary tia. Efa arako e, sady lasa manja be ndriry Faniry voakopola kosa alohanareo roa e. Aza manita treo kia. Ary mbola tanoraka e Bezaly lehibe ny fikambananareo ry joso kanefa tsy ino ry ray lasako fa efa 200 taona izy hitandry ohatrany vao 7 taona io. 200 taona ve io olona io? Eno a. Tena tsy mampino marina. Sady ohatrany mendrika arabo zany izy. Noho izany de faly miaraba anareo rehetra ny tena koa amin'izao fiaonambe iarahan-danonana zao e. Ka ho mariky ny hafalitsika de samia aloha mananatra ny verany daholo tsika e. De aza ny sarasara mihinana an'ireo sakafo manoloana antsika ireo indrindra ny hena osy efa voatolotra tamin'ny mpanjaka antsika e. Mazotoa Ohatry ary to tsy mba misotrona mihinana amin'ireo sakafo manoloana antsika ireo ianao Faniry fa maninona? Tsy mikasika andreo ary joso fa ahoana kosa kia? Ka eto de mitodika manokana aminareo mpikambana vao niditra tamin'ity taona ity ny tenako. Nakatoavy ny mpanjaka avokoa ny fanirianareo rehetra araky ny fifaneketsika izay nisoniavinareo tamin'ny rahanareo. Koa izay nangatahanareo de nitaterahana sy ny mpanjakatsika avokoa. Nomenay anareo daholo na vola, na trano, na fiara, na asambony sy izay rehetra nilainareo e. Isan-kalina moa mpanjakatsika de mandefa miaramila nitsidika antsika isa-tokantrano ary manatateraka izay rentsika. Ka raha faly nareo de asiotehaka aloha e. Ka fa mazava amiko. Ny defolo miaramila andry zareo zany le azoko nofo matetika sady nyseo tao an'efitrano priskandra ialiny. Fa nareo zay mbola nanako trosa de tonga zao ny fotoana anefanareo azy. Ka manainga anareo anefa ny sandany zay rehetra azonareo tamin'ny mpanjakatsika. Fa izaha Bezaly zanany no misolo tena azy eto anatrihanareo. Arak'izany de angaviana zay vao antso anarana mba handroso aty aloha anefa ny trosany na ny sandakarenany. Ny voalohany de ngara betrena tsy mivalo. Ao ve izy? Eny ary ngara betrena. Araka ny tatotrasoko de ny vadinao no atolotrao. Ko ento aty ary izy anefanao ny trosanao e. Hitatsika amin'izao fa ny vadina betrena tsy mivalo mihitsy no atolony. Koa de raitsika mitehaka amin'ny revidrevitra ny fahasahiny e. Raitsika zany e.
very papa ka olona no tolotra mba hanefanantrosany Bezaly dia tofatorandry zareo le ramatoa sady ampandriny eo ambony latabatra voarakotra lamba mainty. Eny rehefa mangina aloha Priska, ianao ty koa be resaka. Andray totoka dia nitsatohan'ny Bezaly ny antsy ny tratran'ilay ramatoa. Hoay marina loharany koa fony dia asandrany amin'ny tanany roa fony le ramatoa. Tena mampalahelo sady mampiorokotra izany ka. Tsy tahijery an'io fanily tsy tahijery. Mafy ianao fa mahakama ampikambana rehetra koskaza amin'ny teny mafy. Miofotrofotra amin'ny vatan'ny Bezaly sady misy setroka mandrakotra azy. Raha azoko tsara dia tonga eo aminy izany fa na le mpanjaka lazainy. Izay kosa fa misava ilay setroka ka. Nefa nanjavona fon'ilay ramatoana sandrany. Laliny izany marina. Omena amin'ny Bezaly izao ilay singa mendrika karandony tatazana ny ran'ilay ramatoa dia sotrony. Oay, ohatran'ny lasa metanora ny endriny ry Priska. Hita hoa, metanora avy hatrany ny endriny raha vao nisotro ny ran'ilay ramatoa. Ka dia arabaina fa vo efanao nitrosanao ringarabe tena tsy mivalo. Ko manomboka izao dia mpikambana feno ianao ary mahazo izay irinao rehetra araka ny teny nataon'ny mpanjaka tamiko teo. Koa mahazo mamonjy ny toeranao ianao ary matoky fa vao mianso ny anaran'ny mpanjaka ianao dia iva avokoa ny olonanao rehetra azonao izany izao eny ary ny mpikambana manaraka ny fanotrosany kosa dia raha tsy mizara Bezaly ka ao fe izy. Tonga tompoko. Kosa efa tara ihany ny fanefana nitrosanao ka vonona nefa azy fe ianao androany. Vonona tompoko. Tena tsara araka ny taritra voaraiko dia mila fo plastika ny vadinao izay mitsabo tena ny Inde ihany. Eny tompoko. Izay natsaina nefa ianao fa lany ny fo plastika eo amin'ny hopitaly misy azy. Koa efa ao aty nitrosanao fa indray mipimaso dia anana fo plastika ny hopitaly mitsabo azy. Andao tsika androseny aloha Priska. Way, fa ninentsika. Ndao hoe. Sa fe izany atao sorona ny fanatrosany papa. Efa hoe ndao fa aza miolaola eo ianao hoe. Andao ndao. Avelao fa za entineka. Andao hoe. Andao. Andray tonton, dia sanao ve ny anao sorona ny zanakao hoe? Ataona kiva zany ny sandan'ny arena azo avy amin'ny Bezaly sy ny mpanjaka ary faniry tsy maintsy izay olona tena tiana no atolotra fa izay ny lalana ny fikambanana. Aza atao sorona ary papa. Fonao ve zay matahotra angano tovavy izany ny tomitomany aza ratoranareo izy rehetra aza ratoana izy raha tsy diso amantsy dia ianao ny Priska mifankatia amin'ny Kolo Eny tompoko. Mifankatia zahay. Ary asa dia mangovotra moa tsy maintsy manao sorona ny dadanao na dia tsingery taona nahaterahanao aza androany sa tsy izany moa Eny tompoko. Hitanao izany fa ahoana no alalanao ny hoe anniversaire ka vao mijery anao dia fantatro ny momba anao fa izao Bezaly eny tompoko. Tsara dia tsara ny fandroanao ny zanako mba atao sorona ho fanefana ny trosanao ka nefa dia tsy azonao atao sorona izy fa ahoana tompoko. Ny dada ny Kolo izay talehanareo no nangataka ny zanako taminay ty azo loatra ho ny Kolo no izany tsy azo atao sorona ny Priska fa efa fanomezana avy aminay ho an'ny Kolo ka mitadiava olo-kafa ianao. Zany ve tompoko. Dia iza re zany no asoloko azy nga Bezaly araka amin'ny fantatro dia misy tovavy vidiny atao hoe faniry izany mipetraka ao aminao eny tompoko marina zany ka atororeto izy fa tena mety aminay ny mahambola vidiny azy atororeto izy. Azafady aloha fa sao dia tsy mety kosa izany tompoko za dia mpikambana feno sady tia amin'ny faniry ary mikasa ny ampakabady azy. Ka raha ty azy alala joso dia tokony laza tamiko mialomba ny loraka azy hoanina kosa taka ny lanorako amin'ny Priska ho an'ny Kolo araka ny fianakavian'ny talehanareko ka mangataka amin'ny faniry mba ho vadiko ary fa aza atao sorona izany izy. Miala tsy ny amin'lary fa tsy ora fangatahana zao fa fanefana trosa mba miangava anao sy mimpanjakatsika re tompoko. Miangavy mba aza miteny tsony ianao ry joso aza miteny ianao fa avelao anantony eny.
Fahoana ry faniry faniry oay tena lasy ny Bezaly izy marina ary atoin'ny atsindatabatra nasisy ny tao amin'ny tanana akanjony iny. Za tompoko ny faniry azo voninanao sorona ny tenako a. Kolo FM manan'olotra ho anao Lapan'Ny Bezaly tantara nosoratan'ny Axel novelomin'ny Rakoto Faly Sinaizy niaraka tamin'ny Sofaniry ny Ravo nandray feo Andro manantsoa nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero nanandotosa Triady